tian'Andriamanitra ho tsara amin'ny olona sika ireo izay tsy nanao ninina tamintsika satria izany fomba tsara indrindra eto tany anaovana fiadiana ara-panahy sy azonana ny devoly eo ambany tongotra ao. Ny fitiavana no endrika ambony indrindra ny fiadiana ara-panahy. Timoty 2 toko 7. Raha eo misaotra anao no amin'ny teninao ary mivavaka mba ho ny tsirairay. Anatin'izany androany amin'ny fahatsorana lala family izany zahay rehetra. Fa tena ho anay tokoa izany. Mivavaka mba navaozan'ny tenao ny sainay ny sy hanovany fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fatakaro kely zao fa any aparany any. Isy andro mahory izay ampiady saina sy isy korotana, sarotra trehana sy sarotra entina. Fa ny olona eto an-tany ho tia tena, tsy hijery afa-tsy ny tenany. Dia te hiteny aho hoe miresaka fotsiny amin'ny tontolo ivelany ihany aho fa tsy dia miresaka mikasika ny fiangonana loatra na resaka kristianina fa hitako fa haintsika hoe misy ireo tia tena kristiana mihodina mijery ny tenany indrery. Amen. Haiko fa tsy nareo izany. Tena haiko mihitsy fa tsy nareo izany fa te hivavaka fotsiny ho an'ireo tia tena indreo sika. Kristianina tia tena izay mbola mila fanambarana ny amin'ny fahafatesany tena sy ny fiainana ho an'Andriamanitra. Ho tia vola miseho amin'ny fitiavana te anakarena miopampana. Mpandokatena, mpanararoatra, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina. Izy ireo zany tsy mba hanam-pitiavana olona mihitsy, tena ho toy ny biby. Inona ny dikan'izany? Rehefa mahafoy olona dia mahita izay ilainy ihany izy fa tsy mahatsapa mihitsy hoe izy mihitsy aloha mila manomboka manao izany. Fa ny olon-kafa ny mila manao zavatra foana fa nahoana izany nahoana tsy ho ry zareo mihitsy. Tsy mba mitady fihavanana sy fanalefahana izany izy ireo ihany ny mpamadika, mpiapanga diso, mpanakorotana, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be sy tsy tiany tsara. Mampisaotra fa ho tapitra eo amin'ny 3 ambony eo izany. Satria manome toky anareo tsy dia fomba tsara hanomboana konferansa loatra izany. Ry zareo izany ho mpamadika, kriana, mpieboebo dia izy koa tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany heriny rehetra. Ireny koa dia alaviro. Ndao hijanona eo ihany sika. Na dia efa mihazona karazana fomba mpivavahana azy izany izy. Dia laviny zareo ny heriny izany fivavahana izany. Izao, ina moa no tena heriny afatry ny filazantsara? Ny afatry ny fitiavana izany. Izany ny zavatra tokana lazain'i Jesosy hoe za dia hanome didy vaovao anareo. Didy vaovao iray. Mifankatiavy ianareo, tahaka ny tiavako anareo. Fa izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Hitanareo matetika sika mefitra fa mila olona ho tiantsika fa ny tena marina ny ilaina dia olona ho tiavintsika. Ary afaka mahitsany daholo ny rehetra. Tsy misy olona tsy mahita tiaviny izany mihitsy eto ambonin'ny tany satria ny olona rehetra eto tany mihitsy ny tia azo izany. Zao, nareo izao mijery ohatrany hoe tena tonga traiza izao ka ilaza zavatra aminareo nanoratra boky roa na 3 taona lasa izay nantsona hoe ny fivoaran'ny fitiavana. Dia izany ny boky nosoratako tsisy mpividy indrindra. Izany hoe ratsy ny varotra. Izany ka tena ratsy. Ka faran'izay lafinay tanaty konferansa dia 12 izay ny lazainy zareo anahy. Ka ianao moa rehefa manana hitanareo 7-9 olona anaty efitrano iray izany zao dia tsy tena hoe manaitra loatra. Dia ianao tena mety ho tena boky ratsy mihitsy izany maninona ary izany lazainao Zao. Satria ratsy izany iny matoa tsy lafo. Tsy lafo izany satria tsy dia mihevitra loatra ny olona.
fa mba ho hafatra manandanjy zany. Na mihevitra zareo fa efa hain-dao ny momba ny fitiavana, fa ny marina raha zany ary, raha ohatrika ka raha ny mpin-drehetra no raha ny tsirairay avy manao ny tena ny fampanaradian'i Kristy no mivoaka amin'ny anjarany eo amin'ny olona de mandeha amin'ny fitiavana, de sako ny milaza fa ny ankamaroan'ny olona efa saika voavonjy daholo zao, ary tsisy an'izao korotana misy amin'izao fiarahamonitsika zao mihitsy akory. De betsaka amin'ny olona ankehitriny no liana amin'ny zava-misy maneran-tany zao, ka avy amin'ny fomba fijery kristianina za mihiny fa nivalin''zany fantaniana zany de ny fivoahana eo amin'ny fiarahamonina de maneho an'ny Kristy, fa tsy ny fananana fombafomba maty fivavahana maina, fa tena manana ny toetran'Andriamanitra marina zay mivelatra eo amin'ny fiainantsika, mandeha amin'ny vokatry ny fanahy zay lazain'ny Baiboly fa tsy misy lalàna manoatra an'izany, vokatry ny fanahy zany. Hitanareo rehefa mandeha amin'ny fitiavana sika, tena sarotra be amin'ny olona ny tady zavatra tsy mety aminao. Mety isy fotoana nandrana ihany izy, fa ny fitiavana no ampitsonika ny mafy indrindra amin'ny fo mangatsika. Fa mila tena fitiavana marina zany, ka ho antsoko ty androany hoe inona ny tena fitiavana marina. Hitanareo misy zao reo magazina fitiavana marina, fiainam-pitiavana marina, ka hitako fa raha misy tena fitiavana de misy koa zany le tsy tena izy, ary raha tena misy ny tantara-pitiavana marina de misy koa ny diso. Ka le karazam-pitiavana zay tsy tsara zany, de le karazan-dresantsika zay tsy misy heriny akory amin'izany, fa de resaka fotsiny zany, fa de resaka fotsiny. Fa rehefa tonga amin'izay le tena hoe manomboka mampiasa ny fiainantsika isan'andro, de zay sika no afaka amin'izany. Ka hitanareo zao za zany tezitra fotsiny tamin'ny devoly, ka de torony amin'ny fitiavana foana mandra-pahatonga ny olona leo ny mandre amin'ny tory zany, ka ny farany ataony ihany zany. Satria hitanareo tena mahonena mihitsy ny fomba firesantsika fitiavana ao am-piangonana, sy ny hoe atraiza ny ankelin'izany amin'izao. Zany hoe afaka miaraka daholo am-piangonana sika de efa miana, de sasa miteny hoe tena tiako amin'ny fitiavan'ny tompo ianao, tena za mihitsy sœur tiako foana ianao na de maty aza. De hoe miangavy aza tiavana amin'ny fahafatesana fa manao izay velomako amin'ny saotra tompoko. Tena zany ho sœur tena tiako mandra-pahafaty ianao, de milaza karazana dalàna eny sika. Tena fataiza ary ianao tamin'ny tady mpitaiza zaza, taiza ianao tamin'izany tady olona anampy ahetsika. Fataiza nareo tamin'ny nisy olo-kafa nanao zay anmbana ny lazako de mba ho afaka ny teny tampoko nareo ka nanao hoe tsy mitombona ny ianao amin'izany. Marina e, tena faly aho fa tia amin'ny fitiavan'ny tompo nareo fa ninonino zany, hitanareo? Zao zany raha tena mifankatia tokoa sika amin'ny fitiavan'ny tompo, lay karazam-pitiavana zay nitiavan'i Jesosy, re olona. Zany hoe raha ohatran'izany aloha ny fitiavan'ny fiangonana, tsy ho voataonanao daholo zany ny olona. De hitako sy no mariako fa ny fomba tokana izay ahafahako mandeha amin'ny fitiavana de ny manao fanahiniana an'izany. Tsy voatery iandry roti zany tsy afaka iandry aniry zany, tsy afaka iandry zay horariny mila mianatra zany mianatra zany, mametraka zany eo masoko eo foana, satria ny nofontsika saika tia tena sy tsy mijery ny hafa eny foana. De mila manomboka ady amin'ny fitiavan-teny sika ka anao hoe za ndray de tsy haina fiainana izay za rehetra zany no ao anatiny. Baiboly milaza fa ny fitiavana ny zavatra tsara indrindra. Afaka ataontsika Korintiana 1:12-13. Jereo zao, haiko fa betsaka aminareo no tonga eto misaina hoe manantena fa za no hamany olanareo. Marina zany. Zany zao ny vahaolana ho an'ny olantsika rehetra, satria izao ny zava-mitranga. Ao fa omeko anareo ny formulan'ny famahan'Andriamanitra olana. Manana olana ianao tsy afaka manampy ny tenanao. Na izany aza ao anatin'izany fotoana zany tsy afaka manampy ny tenanao ianao Andriamanitra anao afaka manampy ny olo-kafa. Zao, rehefa miezaka ianao ka manampy ny olo-kafa, mamafy masom-boly ianao de afaka mitondra vokatra amin'ny fiainanao amin'izay Andriamanitra.
fa taloha tena nanimba mihitsy ny hoe tsy mahavita manampy ny tena koa fa afaka manampy olo-kafa fa ny farany tena hitako zany no tian'Andriamanitra ataontsika tsy natsoina mateny sika fa natsoina azo ny hafa sika tsy natao amonjy tena sy azo ny tenantsika dia hitahany tenantsika fa inona tokony ataontsika manadino ny tenanao tsy mijery ny tenanao manalanao andohanao ao dia miaina ny isan'androm-piainanao miezaka mampifaly ny hafa manomboka ao an-trano manomboka ao an-trano aleloia hitanareo raha sotroiko daholo ny ranoko ka hoy aho hoe mety mba misy olona nome rano amin'ny verary ve ato zany zao tonga dia misy olona 500 sa manaritra rano fisotro ahy satria sainareo hoe tena zavatra mahafinaritra zany name rano any Joyce fa raha ny vadinao no mangataka rano amin'ny vera aminao an-trano fa heverinao fa izy ary ampiasanao alay voany ny ranonao manina moa sika ny maniry zany hoe anao asa fanompoana tena ary laza zavatra aminareo tsy milaza zavatra aminareo mihitsy aho zay tsy mbola nampinana an'Andriamanitra ahy aloha za zany tsy nandeha nividy boky toroteny ka naka ny afatra tao fa nila ny aina zany za tsy mitory zavatra zay tsy mbola ny ainako zany ka hoe tsy ananako antoka fa tena mety de milaza aminareo raha teo falinareo adino zay mombanao de manombo manao zay mahafaly ny hafa amen Korintiana 1:12 nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de fanomezan-dehibe sy fafidim-pahasoavana ary indro zay lalana tsara indrindra no toroko anareo iray zay tena tsara lavitra sy ambony indrindra amin'izy rehetra ary ny fitiavana zany afaka mahitsy sika eo Matthieu 5:7 ndao any firy aminareo mihevitra fa mila an'izany de efa misaina sahady zao ianao ny am'ireo olona zay tianao tonga teto nefa tsy eto re olona tena tiako raha mba teto mivadiko niaraka tamiko re olona tena mila tiafrativa izy mariny firy aminareo zao nefa saina sahady zay olona tianareo avy eto androany jereo hitanareo tena tiakory zareo koa fa le resaka de hoe nareo eny de za eto ka tena mily zany sika Matthieu 5:7-7 za kosa milaza hoe tiava ny fahavalonareo ary mivavaha an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo zay any an-danitra ianareo manina Andriamanitra no mangataka antsika anao zany anehoana amin'ny olona fa tsy tahaka ny rehetra sika fa manan-javatra miasa amintsika sika zay manao antsika anao zavatra zay mihoatra ny mahazatra fa izy mamposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranorana marina sy ny tsy marina de tena tiako ty fa raha zay tia anareo ihany no tianareo inona ny valim-piti azonareo moa na de ny mpamory hetra aza tsy mba manao zany koa fa ary raha ndrahalahnareo ihany no arabainareo inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany moa na de ny jetilisa aza tsy mba manao toy izany koa ka izao ny fantaniako androany sika ve afaka mba maniry ny angataka an'Andriamanitra ampianatra antsika ny fomba fitiavana tahaka ny fanaony satria raha mity tahaka ny fitiavan'Andriamanitra sika zany ny dika fa mbola ity foana sika na de tsy misy ninina ao atsika azy ahoana re olona mbola ity foana sika na de tsy misy ninina ao atsika azy na de resaka fanomezana fotsiny azy ary afaka miteny anareo am'izay nandalova koa haiko fa azola ho an'ny Kristy zany ary tena azo sasany am'ireo olona sarotra ho an'ny Kristy ianao zay tena tsy heverinao azoko antoka fa raha mijeribetsaka amin'ny programa teleko ianao de efa inareo ny tantarako ny amin'ndraiko zay nanolana efa taona maro tany de ny reniko nalala fa nisy zany fa izy aloha de vehivavy sarotahotra zay tsy naitsy fomba hiatrehana azy mihitsy ka de navelany tany fotsiny zany ka de naolana zany de navela taoriny zany taona maro taoriny ny sainako fa tena navela tanteraka
Andriamanitra nanao zany taom-poko hoe satria efa tena antitra zareo de mila mividy trano tsara ivelomany zareo de mateny ikarakara azy ireo mandra-pahafatiny. Zao zany ny zavatra faran'izay tsy tiako atao eto ambony tany satria ny zavatra voalohany lazaiko tamin'Andriamanitra de inona no mba nataony zareo hoy izy hoe miaina ianao zao sa tsy zany. Ka le resaka zany de tian'Andriamanitra ho tsara amin'olo sika ireo zay tsy nanao ninino tamintsika. Satria zany ny fomba tsara indrindra eto tany ahafahanao manao fiadiana ara-panahy de hiazona ny devolo ambany tongotra ao ny fitiavana no endrika ambony indrindra amin'ny fiadiana ara-panahy. Raha mihevitsika fa nanao zavatra tena maranitra mba hijanonana tezitra amin'olona ka manao zay amanina faty azy fa vao maika zany zavatra atsy indrindra afaka ataonao hanimbananao manapoizina ny fiainantsika ny fanaovan'izany ary miankina amin'ny fihetsepo daholo zany tsapako lazaiko aminareo fa tsy te hividy trano ho an'ny dadako sy ny mamako de nanomboka nitady zay vidiana trano mora de hoe Andriamanitra hoe tsy ateny hividy trano tsara ianao. Ary zany tsy hoe misy karazam-bola mipetrapetraka eny de amidy trano an'olona fa tena nitady zay nanananay rehetra zany. De hoy aho hoe Dave zao tonga de anao tonga de zay anao ataoko felana. De nijery izy sady nanao hoe zao raha hitanao fa Andriamanitra zany de aleo katoavina tsy anaiky amin'io. Afainganiko aingana ny tantara amin'ny farany. Lasa ny 3 taona. Tondra azy ireo tany amin'ny dokotera. Mijery tsara hoe voaloha daholo ny rehetra. Manamafy raha voatapaka mibozaka. Mijery koa raha efa nisy piatsena. Tondra azy ireo any amin'ny dokotera de zany de ny farany ndray maraina de hoy ndraiky hoe mitomany foana ny dadanao hoe Fernando zao tianao any aminy ianao de te resaka aminao hono izy. Zay taona rehetra zay ny raiko de tsy mba ny fona tamiko mihitsy tsy maniaiky zay nataony akory. De tamin'izay andro zay andranomaso izy nanao hoe tena mifona any amin'izay vitako taminao mbola kely. Nantany izy raha afaka mivavaka ho azy zay nandray ny Kristy izy natao batisy izy rehefa 10 andro tateo aoriana. De miteny zao foana hoe nihevitra fa nividy trano ray fa mividy fanahy ray. Ary tsy miteny zany amin'ny fomba diso haintsika fa nividy ny famonjenantsika Kristy fa hitanareo matetika zao andao zao atao hoe ray amin'ny antony manokana tsy natonga ny olona andeha ampitiavana de noho izany mila ezaka. De zany zao lasa zao raisty andoavanao zavatra foana zany raha tena fitiavana zany de isy vidiny eny foana zany, isy vidiny fotoana, isy ezaka hatramin'ny tsy fanomboana ady ao an-tranonao ao hividy amin'ny voninahitra ao amin'izany ianao de misy fotoana ianao mila mampietry ny tenanao de mamela olona hevitra fa marina ny azy nadidinao aza fa ny ianao ny marina fa ianao zany tsy mitady ny rary ny anomboana ady zany satria ianao fa Andriamanitra laza ny hitadiavana fihavanana. Marina izao. Vao mainka zao tsara rehefa tapitra zao fampianaran'izao. Ary zany tsy hoe lasa tsy aniny ianao ny fitiavana tsy midika akory hoe amela ny olona rehetra nintsaka anao de anositosika anao eny fa zao ny dikany miatrika ianao rehefa sain'Andriamanitra miatrika izany. De miandry azy ianao rehefa asainy miandry azy koa. De hitako fa rehefa manao zany amin'ny ankapobeny rehefa miteny hiatrika izy de te amela zany fotsiny ary matetika koa rehefa te hiatrika izy indray miteny hijanona. Rehefa misy olona mandratra antsika indray amin'ireo zavatsarotra eto tany de ilay miandry ka mamela an'Andriamanitra amaly izany. Fa ty andray tanan'izany sika sa ahoana? Efa mba nisy olona mahazavatra amin'izany ve zao? Jereo zao raha miandry ilay olo-kafa ianao zay tokony atao de manana fanambarana atao androany hariva. Ianao zao no mandrety havary ty ka saino zao ianao no mila manomboka voalohany. Ary tsy hoe zany ihany raha ianao no kristiana ohatranao de ianao mihitsy no mila manomboka voalohany. Tsy tokony endrandra olona tsy mahalala ny tenanao zavatra mety voalohany izany ianao tsy fantany akory zay hoe inona no mety. Ka mila ataontsika ohatra zany. Milaza aminareo ny vadiko zao de ohatra mahafinaritra tany amin'ny taona taloha tamin'ny Maria Sinay de ianareo mitantara mampimeny amin'ny Dave de mbola misy mahafinaritra indray amin'ny herinandro ty. Dave de nanao zava-baovao zay tsy nonareo mihitsy. Zany hoe tena ho tiany gazety indray zany zao nahazo tantarany Dave vaovao indray isika. Amen. Fa jereo le resaka zany tamin'ny zasy Dave
vao nivady de efa kristianina mahery izy. Zaho a mino an'Andriamanitra, efa nateraka indray fony ambola zaza fa tsy nalala nininna. Hitanareo, na de efa nateraka indray azy ianao raha tsy malala nininna de tsy manao arak'izay tokony ataonao mihitsy ianao. Zany ilaina ny anarantsika anteny. De efa zany, na izany aza de tena lehilahy matotra mafy an'Andriamanitra. Izy mihitsy ny vady natao ho azy satria zany tady olona tsy miteny amiko momba ny Kristy. Tsy lay miteny hoe tena tiako ny teny, tiako ianao, fa tsy haiko akory azy hoe inona zany zao. Zany tady olona naneho ahy hoe inona zany. Ary izy tsy mba niovy zany. Ninina nataoko de tiako azonareo ty, ninina nataoko izy mbola izy ihany. Raha tianao mba isy fiantraikany amin'ny olona tsy mpino an-tranonao ianao, any amin'ny toeram-piasanao, na manao ahoana nataon'izy ireo, aza miovy ianao. Zany no nataon'i Jesosy. Izy tsy nivainy trangam-piainana izany de nanao tahak'izay nataon'ny olona ny fanerasera taminy koa, izy tsy niova mihitsy. Jesosy tena tia hitovy aminao koa. Ny tenako. Zay no tiako ambara amin'ireny fombafomba mpivavahana daladala ireny. De azavadiko ny resako efa nandray anjara feno tamin'izany ihany koa, toy ireny hoe mianatra ireny fomba aseho ivelany ireny sika. Sy ireny fomba fiteny kristiana ireny, tiako amin'ny fitiavan'ny tompo ianao, fa inona ary moa zany zao? Araka ny lazaiko hoe taizarynareo tamin'ny tadaviko. Taizinareo tamin'ny tadavana olona ilazany amin'ny lazako. Taizinareo tamin'ny tadavana olona era-mipetraka amiko raray satria zana tsy aro toy nivoaka tao amiko ny haiko, ary raha za de aleko koa nareo tsy mitory amiko. Aleko fotsiny nareo eo miaraka amiko. Ty boky ty natsika hoe fivoaran'ny fiavana izay mety fahadsoana ihany satria toa ohatran'ny tsy azon'ny olona le izy, fa napetrako ilay teny hoe fivoarana tamin'izany satria ny fivoarana dia fiovana fotra tapoka raha ny fomba fahavitany zavatra mahazatra. Ary raha toa ka tsy mila fiovana tapoka fototra tanteraka amin'izay zava-mitranga eto tany ankehitriny, sika tsy haiko hoe aiza indray. Ary ny zavatra tokana izay hitako fa tena hanova ny fankalana, ny fangidiana, ny lolompo, ny haratsiana, ny fahotana, ny pampahory, ny fitiavan-tena, ny tsy fijerena ny hafa, dia ny fitiavana feno. Ary mbola tena mila ny kristianina rehetra zany mba aniry andrehatra ny jirony dia hivoaka any amin'ny olona dia hanao tahaka ny Jesosy, fa tsy tonga avy amin'ny fitoriteny amin'ny olona zany, nefa sika tsy manao ninina. Hainareo ilay kilalao kely izay lalaovin'ny ankizy any am-pianarana, aseho dia lazaina. Hitanareo maka zavatra iray izy dia aseho aneo zany. Dia milaza midretra momba izany eo izy. Zao, tena betsaka zao dia mpino izay miteny fa tsisy fanehoana mihitsy. Mila mampiseho sika sady miteny. Rehefa asehontsika ny olona ny fitiavan'ny Kristy dia tsy ho sarotra intsony ny teny azy ireo ny amin'ny Jesosy izay tiantsika. Amen. Tiako nitory izany afatra izany ka mila miatrika mandritra ny farany herinandro nareo zany. Mateo 4:24 nanontaniany Jesosy. Inona moa zany ny lalàna lehibe sy manan-danja indrindra? Inona no mavesatra indrindra sy lehibe indrindra amin'ny didy, le didy lehibe indrindra? Karazana didy inona moa zany lehibe sy manan-danja? Izy amin'ireo zany tena fototra. Misy didy maivana, fa iza no mavesatra, tena tiako zany. Meo teny mafy zay raha vavy a. Dia ozy tamin'izy ireo tiavan'i Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fanahinareo rehetra, amin'ny sainareo rehetra, dia ny fahaizanareo. Ary ny toko hafa manao hoe amin'ny herinareo rehetra. Zany lehibe indrindra, manan-danja indrindra amin'ny didy. Dia ny faharoa mitovy amin'izany koa, ho tiana namanao ianao tahaka ny hitiavanao ny tenanao. Raha misy ady mitranga ao anatinao ao, miaina ambany fanamelohana foana ianao zany menatra ny hoe iza moa ianao, dia tsy tianao tsotro zao fotsiny ianao, dia mila mandray zao afatra ao amin'ny fitiavana fotsiny ianao, fa aza riny zany. Après Matthieu ety zany dia
mba mezona karazana fampianarana tsara za zao manana ny olokava koa manana karazana kasika fanekena ny tenanao no ny am'izay nataony Kristy ho anao mianatra hoe izy ianao am Kristy tady fifandraisana tsara amin'ny tenanao de fifandraisana tsara amin'Andriamanitra avy eo ianao vonona ny ivoaka nafika ny olona amin'ny fitiavan'Andriamanitra amen